atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina Cameroun, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fagnier. Mite afatanana ry vahoaka rehetra mideran'Andriamanitra amin'ombim-pifaliana. Nalaigny tao amin'ny Salamo faha 4. Asesika faliagna ndraiky aravoagna no mitondra fiarabagna ho anareo jiaby eo vetsy ankanavaka. Anareo mpagnaraka tsy tapaka ary manjoy ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity. Radio Fagniry mampitambatra atsika jiaby ologno araiky. Eglizy miaradia anjakan'ny fiombonana. Natao ihany koa agnitaragna ny vaovao mahafalin'ny Kristy. Ny soatao levenam-bola izany n'olo ahevitry lehibe aroson'ny eglizy amintsika niany. Amin'izao alahady faha 30 tsotra mandavantaona izao. Arak'izay ny ary, mahafaly zahay ny manasa anareo hagnaraka sy hitandregny ny toriteny ndraiky fampianarana andesin'ny ray aman-drenitsika son excellence Monseigneur Archevêque amin'izao fotoagna izao. Amin'ny fitondrasany teny mamy, teny soa, teny mafaly, teny mitondratsika, teny arahan'ny fampianarana maro samihafa araky ny tenin'Andriamanitra aroson'ny eglizy amintsika niany, koa resitsika ampitiavana, ampinona ary amin'ny fanantenana izany. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany, boky faharoan'ny mpanjaka. Indray andro, Elizea nandalo tany Sonama, ary nisy vehivavy mpanan-karena anankiray tao ny angavy mafy taminy isakafo. Ka isaky ny nandalo izy dia nankao aminy isakafo. Ary hoy raha vehivavy taminy lahy, indro fantatro fa olo-masin'Andriamanitra iny mpandalo eto amintsika matetika iny. Ka ndeha isika hanao efitrano kely avo, manolotra ny rindrina ho azy, dia asiatsika farafara iray, latabatra iray, seza iray, ary fanaovana jiro iray ao ho azy. Mba hiatahany isaky ny tonga ty amintsika izy. Dia tonga tao Sonama Elizea indray andro, ka nipetraka tao amin'ilay efitrano avo sy nandro tao. Ary hoy Elizea, ka inona ary no atao ho azy? Dia hoy navaliny Gehazi, zanaka no tsy ananany, ary ny lahy efa antitra. Ary hoy Elizea, antsoy ary izy.
dia nantsony izy ka nijanona teo ambaravarana ka hoy Elizea taminy, raha afaka heritaona amin'izao fotoana izao dia isafosafo zazalahy ianao. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ne Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa, taratasin'ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tagny Roma. Ry kristianina havagna, moa tsy fantatrareo va isika rehetra natao batemo amin'ny Kristy Jesosy dia natao batemo amin'ny fahafatesany, koa niara-ny levina tamin'ny batemy eo amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganany an'i Kristy ho velona tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika amin'ny fiainam-baovao koa. Ary raha niara-maty tamin'ny Kristy isika dia meny fa hiara-belona aminy koa, sady fantatsika fa rehefa nitsangako velona izy dia tsy maty intsony, tsy manan-kery aminy intsony ny fahafatesana. Satria ny fahafatesana mo dia fahafatesana indray maka ny amin'ny fahotana, fa ny fahavelomany kosa dia fahavelomana ho an'Andriamanitra. Ary oka ho toy izany koa ianareo, ka hanao ny tenanareo ho toy ny efa maty ny amin'ny fahotana, fa velona kosa ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Ombantsika mianakavy aneny tompo ho tanteraka tokoa ny isa evanjely masina nosoratany masinday Matio voninahitra aneo anao ry tompo. tamin'ny zanandro zany i Jesoa nanao tamin'ny mpianany hoe izay tia ny reny sy ny reniny moatra noho izao dia tsy mendrika ahy, ary izay tia ny zanany lahy na ny zanany vavy moatra noho izao dia tsy mendrika ahy, ary izay tsy mitondra ny azo fijaliany ka tsy manaraka ahy dia tsy mendrika ahy, izay mamonjy ny ainy no avery azy, fa izay afoy ny ainy no ny amiko kosa no ahavonjy azy. Izay mandray anareo mandray ahy, ary izay mandray ahy dia mandray izay naniraka ahy. Izay mandray ny mpaminany no izy mpaminany dia ahazo ny valisoan'ny mpaminany, ary izay mandray olo-marina no izy olo-marina dia ahazo valisoan'ny olo-marina. Ary na iza anomerany mangatsiaka na dia irany kapoaka monja aza hosotrony anankiray amin'ireo madinika indrindra reo, noho izy mpianatro dia lazaiko marina aminareo fa tsy ho very valisoa izy. Izany yare ny tenine tompo derany ho anao ry Kristy. Kristianina ava malala averimberitsika matetika fa izao van'ny fotoana mandavataona zao tokoa no entisika andalina bebe kokoa ny finoansika mba hivahatra amin'ny finoana velona isika, ary zany indrindra no ezahsika ho tanteraina amin'ny alalan'izao synode fafito zao, ka anaovasika synode tsy hoe synode par étape araky ny eritreretin'ny sasany fa etape maromaro ny synode. Raha atao amin'ny teny hafa dia hoe ireo dingan'ny synode iray ihany no tanterahisika ezahsika hivelomana fa mba hafahasika mifehy tsara ary antenaisika vokatra sarasara kokoa dia nitondrasika amin'ny Pentecote vaovao alalinsika araky ny reny fizanonana maromaro reny isa-taona, ka amin'izay hivahatra tokoa ary ho lasapaka amin'ny fiainantsika ka anovasika depart vaovao, Pentecote vaovao sika, nouveau départ. Ny vakiteny koa amin'izao alahady zao dia ary amin'ny alahady mifanesy reny dia manasa sika no izy mandavataona andalina ny finoansika, satria vakiteny mitohy ho an'ny evanjely sy amin'ny vakiteny faharoa, fa ny vakiteny voalohany kosa dia safidianina mba hifanaraka amin'ny evanjely.
ny tanjona fa indrindra amin'izao synody zao dia tonga sika ho tabernakla velona tahaka ny Masiny Maria, izany hoe hitondra an Jesoa eo anivon'ny mpiarabelona ho zary Kristy mpiarabelona amin'ny olona. Efatra amin'ny fiomanana ny oely sika no nandinika hoe iza moa i Kristy mpiarabelona amintsika, zay averimberintsika matetika ino no atao hoe tabernakla velona hitondrasika ny Kristy. Amin'izao mandavataona zao tokoa ary ry kristianina havana feno ny fanahy masintsika ka maniraka sika eran'izao tontolo zao Jesosy Kristy nandresy ny rasy ny sagnako velona, izay indrindra no nampitsehiviny reo vakiteny sady no alaliantsika tamin'ny alahady faraka amby folo lasa teo ary tamin'ny alahady faharoa amby folo kosa dia nandinika isika fa sy mora ny velona an'izay vocation zay, so ihany fa sy rery sika fa manampy asika mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Ry kristianina hava malala, amin'izao alahady fahatelo amby folo zao kosa ary dia toetra anankiray tsy maintsy ananasika ahatonga asika ho Kristy mpiarabelona amin'olona no ahasongadin'ireo vakiteny telo aroson'ny eglizy amintsika ka azo fitinina amin'ny hoe ny soa atao levenam-bola fa ny rasy atao kosa loza miantona hoy ny fahendren-drazana. Ny zavatra tsy maintsy ho alaliantsika ary tsy maintsy iainantsika dia mikasika ny fandraisana sy ny fahaizana mampiatrano an'izay rehetra manodidina antsika. Ary eto moa dia oka ho fantatra sika fa rehefa resaka mampiatrano zay dia sy hoe voatery olona fa na ny tontolo iainana io zavaboary io dia ilaina koa ny mahay mampiatrano azy. Ary zany no ambaran'i Jesoa ao amin'ny evanjely, zay mandray nareo mandray ahy ary zay mandray ahy mandray izay naniraka ahy dia ny ray. Ny vakiteny voalohany ry kristianina havana dia mitantara ny nampiatranon'ilay vehivavy manano tena tao Sonama any Elizea mpaminany. Sarotra ny fiainana tamin'izay, fahoriana lehibe no nanjaka tamin'izany fotoana zany ary ilay manano tena dia efa vonina hiatrika ny fahafatesana hoy ny vakiteny voandrenesika teo. Ry kristianina havana, marina tsy mora ny mampitovy kanefa azo lazaina fa mitovitovy amin'ny fiainantsika menakavy. Amin'izao andro iainantsika miatrika an'izao krizy izao n'izay ny zava-misy tany Sonama zay, firifiry tokoa moa no mitaraina. Maro ny tratra ny fahasaranana tahaka n'io vehivavy manano tena io tamin'izay indrindra no nampiatrano any Elize izy ary rehefa tsy manana ninoninona ary ny Elize nilaza tamin'ilay vehivavy fa hazo fahasoavana ianao satria sy ny salasala nampiatrano mpaminany amin'ny mampaminany azy. Io ihany koa ny mbola mafisy ny evanjely androany, zay mandray ny mpaminany dia azo ny valisoa ny mpaminany ary zay mandray olo marina dia azo valisoa ny olo marina. Ry kristianina hava malala, araka nefa naverimberitsika matetika noho ny krizy dia maro ny soatoavina ny ova eo amin'ny fiainantsika andavanandro ka izay indrindra no ilaysika n'izao synôda izao ka okary ararotsika ny fandaliana-pinoana amin'izao alahady fahatelo amby folo izao mba amafisasika ny soatoavina sady kristianina no malagasy dia ny fihavanana sady kristianina no malagasy ka aizasika mandray mifandray amin'ny hafa, mifandray amin'ny zavaboary ka sy toy izay fahavalon'ny zavaboary ho raisika ho namana koa ka azo ny valisoa avy amin'izany fahaizasika mandray ny zavaboary izany. Ary karaha izay koa ahay andray ireo manodidina antsika ireo vahiny manantona antsika ka azo valisoa avy amin'izany. Eto dia sarany manamarika ry kristianina havana fa ny teny étranger dia tsy misy amin'ny teny malagasy. Mety vony fakapanahy tsika adikasika ho vahiny nefa tsy misy dikana étranger amin'ny teny malagasy. Ohatra zao raha njanasika no milaza hoe misy vahiny ao baba dia manontany ianao hoe iza ny vahiny ao, i tonton tonga ao kanefa mazava ho azy vahiny ao amin'ny trano izy satria tsy mitoetra ao fa sy étranger ny tonton. Amintsika malagasy tsy misy zany étranger zany fa olo araika asika
kanefa indrisy noho ny fiovan'ny toetrandro dia sy ivelomasika zay soa toavina izay ka izay indrindra amin'izao alahady 17 zao ary amin'izao sinoda izao dia olalintsika izany fomba fisainana sy soa toavina ananasika zany ka sady fihavanana kristianina no malagasy ka izay indrindra ary kristianina ava-malala tanteraka tamin'ilay vehivavy sy ny vadiny tokoa io zavatra nylazain'i Jesoa vonrenesika teo de ny hoe zay mandray ny mpaminany dia ahazo ny valisoa ny mpaminany ary zay mandray ny olo marina dia ahazo valisoa ny olo marina satria araky ny tantaran'ny Elizea mpaminany de hoy Elizea tamin'ilay vehivavy manantena ka inona ary no atao azy de hoy ny navaliny Jesia zanaka ny sy ananany ary ny lehilahy efa antitra de hoy Elizea ansoy ary izy ireo de nansoina izy ka nijanona teo ambaravarana ka hoy Elizea taminy raha afaka herintaona amin'izao fotoana izao dia isafosafo zaza lehilahy ianao dia fantatra sika araky ny vakiteny voalohany vonrenesika teo de tanteraka izay ka izay indrindra ry kristianina ava-malala izay le andrasana amintsika mba ahafantarany olona fa isika no Kristy mpiaravelona amin'olona amin'izao mizara fahasoavana mandray olona ary manokatra ny fosika manokatra ny fiainantsika mba ahafantarany olona fa i Jesosy tokoa ny manasoa ny fiainantsika ary na iza anome rano mangatsika na de erany kapoka monjaza hoy Jesosy osoton'ny anankiray amin'ny rito madinika indrindra ireo no izy mpianatro dia lazaiko marina aminareo fa sy ho very valisoa izany hoe mampiongona ny fiainany amin'ny Jesosy izay manatanteraka an'izay ary zay no vocation'ny mpiarabelona amin'ny Kristy mpiarabelona takina amintsika ry kristianina ava-malala matoy Jesosy milaza hoe fiainasika izay tian'ny rainy sy ny reniny mihoatra noho izao de sy mendrikay izay tian'ny zanany lehilahy na vehivavy mihoatra noho izao de sy mendrikay sy hoe sanatria anilikilika ireo ny tadiavin'i Jesosy fa ny tadiaviny de izy no eo anivon'ny fiainansika ary ataosika ivon'ny fiainansika raha izy ny ivon'ny fiainansika dia mihoatra noho ireo fikarakarany ray amandreniny manodidina rehetra ka mampahazo ny fahasoavana amin'ny alalany sy miaraka amin'ny areo aminy ary de izay tokoa no entisika anatanterahasika an'izay maha Kristy mpiaravelona amintsika zay amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy tiany Jesosy ary arak'izay voalaza zay araky io fepetra lazain'io ataosika fanaradia azy anahaka azy tahaka izy manana ny toetra mahandriamanitra azy hoe mason-dahapoly nataony tsinitsinina izany mba anambarahany izany fahasoavana izany eo anivosika ka lasa mpiarabelona amintsika izy zany hoe araky io taratasy mason-day Paoly amin'ny Filipianina io dia nafoy ny mahandriamanitra azy izy ary nafoy ny ainy azy teo amin'ny azo fizaliana noho ny fitiavana asika ny fitiavana no atao ambony indrindra ka ao anatin'izany ny fitiavana ny ray aman-dreny ary ambaran'i Jesosy amintsika ka zary famantarana ho an'ny hafa isika ka izay indrindra ry kristianina havana mety antany tenysika hoe ahoana ary no anatanterahana an'izany ahoana natongavan'izany rehefa ao amintsika tokoa i Kristy hoy mason-dahapoly dia miara-maty amintsika amin'ny fahotana fa hiarabelona amin'ny kosa isangako velona ka zary mpiarabelona amin'ireo manodidina antsika i Kristy velona zary Kristy velona eo amin'ny mpiarabelona isika amin'izay inona moa ny ambarany hoe miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fahotana sy inona ry kristianina ava-malala no tiany mason-dahapoly lazaina eto fa miezaka isika manala izay rehetra miakombre ny fosika toy ny fitiavatena lainga avinavina fialonana ireo no manapotika ny fiainantsika ka raha aisika ny manesotra n'ireo aidrasy ao am-posika ao ka manome toerana ny Jesosy amin'ny fanahafana azy izany hoe amin'ny alalany asika mivelona mahampaminany ny mpaminany eto de sy hoe mahafantatra ny hoavy fa ny mpaminany araky ny averimberisika matetika dia mahalala ny sitrak'Andriamanitra ka mivelona ny zany sitrak'Andriamanitra izany ary mitory azy amin'ireo manodidina
ary karaha izay koa raha manahaka ny Kristy isika dia mivelona ny marina, mampanjaka ny rariny sy ny hisiny ary mamafy fiadanana sy fanantenana ary afaliana amin'ireo manodidina antsika. Zay ny atao hoe nesorsika zay miakomboreny fosika ao ka ny fifankatiavana ny fihavanana sady kristianina no malagasy no ataosika ao dia dikan'izay feno an'ny Kristy ny fiainantsika. Ka raha feno an'ny Kristy ny fiainantsika sy hoe sy tian'ireo avasika sy ireo ray aman-drenitsika sy ny zanasika fa ny référence principale ny tena izy eo amin'ny fiainansika de Kristy. Ka amin'izay amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no iainansika sy itiavasika ny manodidina sika ka miova ny fifandraisana amin'ny zavaboary, miova ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona, miova ny fifandraisana amin'Andriamanitra, miverina amin'ny vocation sika taloha isika. Ka amin'izay sisy fanelengelanana, sisy fanapotehana fa mirindra araky ny naharian'Andriamanitra azy. Ka izay indrindra ry kristiana ava malala no ezaka hataosika amin'izao sinoda izao. Sy hoe zany araky ny eritreritra ny sasany natao ho an'ny pretra na ho an'ny mpanaradia akaiky fosiny ny Kristy ireo tenin'Andriamanitra resika amin'izao lahady 17 zao sia natao an'izay vita batemy, natao an'ny olon-drehetra azy raha te ahita ny fivelaran'ny mahaolona sy ny mahaolona manontolo isika. Raha tena eo ve marina isika de sy mainsy mahafoy ny zava-drehetra noho i Kristy. Izay tokoa ny lakile izay azo lazaina amakinan'ireo tenin'Andriamanitra ireo fahafoizana araky ny voalazan'ny masinday Paoly naverisika teo tamin'ny taratasy tamin'ny Filipianina, manana ny toetra maha-Andriamanitra azy i Jesosy nataony sinisinina izany ka nanaiky ho tonga olombelona izy. Izay koa zany sy mainsy lalana ho antsika, lalan'ny fahafoizana ary mitondra amin'ny fanompona. Ka raha manao an'izany sika dia manorina nylay tranobe robaka ary dia miditra ao anatin'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra. Fratelli tutti, olo raika sika matetika aversika ry kristianina havana tandremo fa raha tiansika ho eove ho tempolin'Andriamanitra tokoa isika oka sy ho eglizy mandray vonina fosiny, mitazana fosiny na mitandamba hoy ny vavaka manentana ansika amin'izao sinôda zao. Azo sika onina tsara ny antony anatanterahsika ny sinôda zany ahatonga sika hafoy ka handray atanana tanteraky zany raha mahafoy tokoa isika. Ka zary eo ve mpanompo iraina zary tabernakla velona mahafoy isika raha miezaka mikolokolo ny tontolo iainantsika toy izay manapotika mila izany zao andro sika izao. Ry kristianina ava malala, izany no azo amtinana ny evanjely androany, azo amtinana koa ny lohevitra amin'izao alahady 17 zao. Ny soa natao ho levenambona fa ny loza atao kosa miantona. Ka izay mandray anareo mandray ahy ho Jesosy ary zay mandray ahy mandray an'izay naneraka ahy. Ka zary fahasoava na dia ireo mety manahirana azy satria miara-maty amin'ny Kristy isika mba hiara-belona aminy koa. Ry Jesosy zokinay io, ambaranao aminay ny toetra ilaina anahafanay anao ka tonga anay ho Kristy mpiara-belona amin'ny olona ka tafita eo amin'ny fiainana. Ampio zahay ahay afoy sy vonina nompo masiny Maria reny eo ampianary zahay ifikitra amin'ny Jesosy ka na de mafy aza ny rivotra mifofofofo mitady andrendrika anay sy very zahay manana anao reny ary matoky ifikitra amin'ny Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana. Masinday Josefo ray mpiaro ny eglizy eran-tany ianao mivavao ho an'ny fianakavianay mba ho eglizy kely tokoa ka ho eglizy velona velomin'ny batemy miombona miara-dalana mandray atanana iraina zary tabernakla velona. Aoka tanteraky zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika
fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.